manomboka tety andro liturjika vaovao ny fiangonana androany dia ny vanim-potoanan'ny karemy. Alarobin'Ny Lavenona fanomboantsika ny 70 andro izay natokan'ny fiangonana iomanantsika ho amin'ny fankalazana ny Paka. Ny fandiniana masina ataontsika manomboka androany noho izany dia hifantoka indrindra amin'izay fiomanam-panahy izay. Amin'ity herinandro ity iarahantsika amin'ny frera sitraka Randria Manambosoa. Ry kristianina havana, rentsika matetika ary tsy anjero ho any ankizy mihitsy aza ny hoe manomboka amin'ny Alarobin'Ny Lavenona ny karemy ary maharitra 70 andro. Ny zavatra hita sy tsapa dia miezaka ny isam-piangonana sy ny fikambanana masina mikarakara sy manomana ny fotoan-dehibe ho an'ny fibebahana ity, mba hiainan'ny kristianina isa-tsokajiny sy amin'ny salan-taonany avy na ny kely na ny lehibe an'izany karemy izany. Izany rehetra izany nefa ry kristianina havana dia fampatsiahivana sy fanasana ihany, fa ny tena mampamokatra ny karemy dia ny fiainantsika azy isam-batan'olona. Matetika isika no manam-piniavana ny hiarina amin'ny fahalemena sy ny fahazaran-dratsy sy maro samihafa, saingy tafalatsaka ihany ka akivy tahaka ny nazo amin'ny masin-dapoly raha nilaza izy ao amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tao Roma 7:7, satria tsy ny tsara izay tiako no ataoko fa ny ratsy izay tsy tiako. Matetika ihany koa isika te hivoatra sy ahomby amin'izay atao ka tena mandany ny hery rehetra nefa zara raha mba mahita vokatra ka manamelo tena. Matetika isika mivavaka, mitalao, miangavy mba hanana fiainana tsaratsara kokoa nefa mihevitra to tsy misy miaino ny mivavaka ataontsika. Matetika koa azy isika indraindray mangala ny hafa satria rehefa izy no manao dia mahomby, fa rehefa zany manao dia tsy ahitambokany akory. Ireo rehetra ireo no karazana virus mamotika tsikelikely ny fiainam-panantsika ka na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra aza miamangatsika. Ka inona ary ny tokony atao? Mazava ho azy fa tsy fanao ny mikendry izay tsy tratra, satria aleo miezaka tsikelikely ka mivoatra. Arak'izay ihany koa toy izay manao dingan-dava ampianjera sy ampivarina-kady. Izay tratry ny aina no atao, hoy ry zareo katita kely ao amin'ny lofotao izay ho antsika ao amin'ny fikambanana skotisma na antily Madagasikara. Izay tratry ny aina no atao. Tia ary misy soskevitra azo ifampizarana amintsika. Voalohany aloha dia manome antsika 70 andro ny fiangonana anaovana ezaka manokana sy fanampy vaovao. 70 andro ny fibebahana hiavanana indray amin'Andriamanitra. 70 andro ny fiavaozana anasitranana ny fery rehetra vokatry ny fahotany. Ary 70 andro ny fahasoavana satria manaiky ny fahalementsika isika dia sandratr'Andriamanitra ka miverina amin'ny endrika mahazanak'Andriamanitra antsika indray toy ilay zazam-pandany, very ka hita indray ary maty ka velona indray. Araka ny fahafantatsika dia miavaka ny liturjia ny fiangonana satria eo ny fanosorana ny Lavenona. Ny Lavenona izay manambara kariary fa vonona ny bebaka isika, ary ny fanantonantsika ny pretra anositra ny Lavenona eo amin'ny androntsika dia maneho sahady ilay fahavononana hiverina sy anamafy ny fihavanantsika amin'Andriamanitra. Koa mahireza ry kristianina havana, mazotoa mivavaka indrindra ho an'ny firenentsika izay nolalovana voina maro samihafa tatoato, mivavao ho an'ny mpiray-tanindrazana amintsika izay mijaly, ary misy ihany koa aza ireo namoy ainy vokatry izany loza izany. Fotoan-dehibe izao karemy izao amafazantsika fanantenana ho an'ireo malahelo, firaisan-kina ho an'ireo sahirana, ary fifanampiana ho an'ireo mahanitra tsy manan-koanina. Aoka ho fakantahaka ho an'ny mpino ianao amin'ny teny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ary amin'ny fahadiovana. Taratasy voalohany masin-dapoly apôstôly ho an'ny Timote 4:2-12. Ary izay teny fanetanana notsongaina avy ao amin'ny baiboly izay ihany koa no entina hirariana soa antsika mianakavy eto am-panomboana izao andro vaovao izao. Aoka isika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay eo, anongilany sofina ireto zanakao, mitalao, mila vonjy fa te hiarina. Betsaka ireo fahalemena
ary impiry izahay no lavo nefa be famondrapo ianao ka mamelany elokay, be fitiavana ianao ka raiso ny fifonanay. Koa ankininay aminao ny fiainanay manontolo, ny ezaka rehetra izay ataonay mba hampamokatra azy bebe kokoa ary ho tsapa ny mpiarabelona aminay fa tena kristianina izahay. Omeo fitiavana izahay ahafahanay mitihana dia mifahavalonay aza. Omeo finoana izahay ahafahanay mifikitra aminao mandrakariva na mora na misarotra, ary veloma eo aminay mandrakariva ny fanantenana ahafahanay maharitra amin'ny fitiavana anao sy ireo namanay, na mora na misarotra, indrindra fa amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao. Misaotra amin'ny fitiavanao raha io ary matoky ny fitsimbinanao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako tomponay no angatana izany. Amen.